Zeny amin'ny vaovao politika amin'ny akabeany fa ivadika pejim-baovao afatanteraka isika. Nanotatotra ho an'ireo mpiasa ny délégué nivon'ny Banque Foiben'i Madagasikara tamin'ity androany ity ny andidy makasika izay tatitra izay indrindra no entina amintsika ao anatin'ity fanedidina manaraka ity. Itoy androany ny sitina tarihan'ireo délégué ny mpiasa eo anivon'ny Banque Foiben'i Madagasikara manoloana ny Foibe toeran'ny BFM Ejantaninarenina. Itory ireo mpitantana ny Banque Foiben'i Madagasikara izy ireo raha ny fantatra. Raha tsy ahivana dia miompana amin'ny fangatahana telo lehibe ny fitakian'ireo mpiasan'ny Banque Foiben'i Madagasikara. Fa tsika zany manana finoana hoe io comité d'entreprise io dia tsy maintsy hitsangana io, tsy maintsy hitsangana ato io. Ka ny dika zany dia efa mivonona daholo ny mpiara-miasa rehetra satria hiditra ao anatin'ny atao hoe fitantanana amin'izay isika. Solotenantsika moa zany fa tsy hoe isika rehetra. Ao anatin'ny fitantanana inona ny atao hoe fitantanana dia misy ny atao hoe filakevim-pitantanana. Dia ireo olona anitsika satria fividianana io any anatin'ny comité d'entreprise ireo no tena hoe mahery lavitra no nataontsika hoe délégué zany ireo. Mariana Trany fa tsy mbola fitokonana fa hetsika fanairana no ataon'ny ampahany amin'ireto mpiasa eo anivon'ny BFM ireto. Isaky ny atoandro no manatanteraka sitiny eto Antaninarenina izy ireo ary tsy misy fiantraikany amin'ny asa eo anivon'ny Banque Foibe izany.